malaza voninahitra. Izany tokoa no mendrika hasandratray ho anao ry zanak'Andriamanitra lahy tokana Jesosy Kristy tomponay, fa resinao ny fahafatesana izay hery mampatahotra anay indrindra, ka mahatonga anay hitady lalana maro samihafa hiadiana aminy sy andresena izany, kanefa lalana mampisaraka amin'Andriamanitra ray. Sotranao zahay fa mamangy ny tany noho ny amin'izay nataonao Andriamanitra ray, dia misotranao zahay fa manana fifaliana sy fiadanana, ka tonga androm-pifaliana ny andro ny tahotra amin'ny fahafatesana, satria lalana handovahana fiainana mandrakizay ho an'izay ao aminao Kristy Jesosy, satria ianao no efa nandresy ny tahotra ny fahafatesana, fa efa nidiranao ny fahafatesana ka noresenao izany. Tsy nitoetra tao am-pasana ianao, fa efa niakatra any an-danitra, ary dia manome fanantenana koa izay rehetra mino anao fa hiakatra hitoetra eo anilanao. Matahotra mandrakariva izahay, ary miatehatra amin'izay hitana eto amin'izao fiainana izao, dia ny tany izay efa voaozina noho ny fahotanay, kanefa ary tsy misy fanantenana ho anay. Dia mangataka aminao zahay, ampahafantaro anay ny sitraponao ao amin'ny teninao sy ny sakramentanao masina, mba tsy hateranay amin'izay hita, fa hanantenanay izay tsy hita dia ny fiainana mandrakizay. Da io ny teninao ary izay horena izao, avy eo Jesosy Tompo, mitenena fa miaino anao zay. Amen. Dia faly miarahaba antsika rehetra indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, nomezan'Andriamanitra antsika ity fotoana ity, dia izao alahady voalohany manaraka ny Paska, dia ny fotoana izay isan'ny sarobidy indrindra tamin'ny fiainan'ny mpianatra Jesosy, satria fotoana 50 andro ao anelanelan'ny fotoana izay nahafatesan'i Jesosy sy nandevenana azy ary nitsanganany tamin'ny mady, sy ny fotoana niakaran'i Jesosy any an-danitra ary nanomezany ny fanahy masina ny mpianatra. Fotoana izay nihaonan'i Jesosy tamin'ny mpianatra isaky ny alahady tahaka izao, rehefa voarindrina ny varavarana ka nivavaka ny mpianatra namaky ny mofo dia nijoro teo anatrehany. Izany hoe ity fotoana ny herinandro vakivakitsika dia fahatserovana ny fanorenana ihany koa ny fivavahana kristianina izay miorina amin'ny fanatrehana ny Tompo amin'ny andro alahady fa tsy ny andro sabotsy. Izany hoe lasa ny alahady no andro sabatan'ny kristianina, satria izany no nanatrehan'i Jesosy azy mandrakariva teo anelanelan'ireo tao anatin'ny 50 andro izay anelanelan'ny fitsanganan'i Jesosy sy nanjotsahany ny fanahy masina. Koa ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika anio dia hitanareo ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona ny 2:20. Ny Jaona 2:20 dia ny 1 ka hatramin'ny 4:70. Jaona ny 2:20, ny 1 ka hatramin'ny 4:70. Rehefa samy mahita isika dia hiara-mitsangana ary toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny mpianatra indray Jesosy teo amoron'ny ranomasin'ny Tiberiasy, ary toy izao no nisehoany: niaraka Simona Petera sy Tomasy izay atao hoe Didimo, sy Natanaela ilay avy tany Kana ny Galilia, sy ireo zanaky Zebedio ary mpianatra 2 lahy hafa koa. Hoy Simona Petera taminy: andeha hanarato aho. Hoy ireo taminy: andeha hiaraka aminao koa izahay. Dia nandeha izy ka niditra tsambo kely, ary tamin'iny alina iny dia tsy nahazo na inona akory izy,
ary no nefa nazava ratsy ny andro dia nitsangana teo amoron-dranomasina Jesosy kanefa tsy fantatry ny mpianatra hoy Jesosy izany. Dia hoy Jesosy taminy, anaka manan-kanina va ianareo? Dia namaly azy hoe izy tsia. Ary hoy izy taminy, alatsaho eo amin'ny sisiny ankavanan'ny sambo kely ny aratonareo dia hahazo ianareo. Koa dia nalatsany izany ka tsy zakany nakarina no ny abetsahany azan-drano. Ary hoy ny mpianatra izay tian'i Jesosy tamin'ny Petera, ny tompo iry. Ary raha reny Simona Petera fa ny tompo iny dia nisikinany ny akanjo ivelany fa tsy ny akanjo izy, ka nirotsaka teo amin'ny ranomasina izy. Fa ny mpianatra sasany nandeha atsambo kely ihany nisarika ny arato feno hazan-drano, fa tsy lavitra ny tany izy fa tokony ho 400 hakio ihany. Raha vao niakatra teo an-tanety izy dia nahita afinarina teo sy hazan-drano teo amboniny ary mofo. Hoy Jesosy taminy, analao hazan-drano amin'ireo vao azonareo teo. Dia niakatra Simona Petera ka noraisiny ho eo an-tanety ny arato feno hazan-drano vavety 350 ary na dia be tahaka izany aza izy dia tsy trihatra ny arato. Hoy Jesosy taminy, avy sakafo. Fa tsy nisy mpianatra nanontany azy hoe, iza moa ianao? Satria fantany ihany fa ny tompo izy. Ary tonga Jesosy dia nandray ny mofo ka natolony azy, dia vao ny hazan-drano indray. Izany no fanotelony niseho an'i Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ray masina ho manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ne ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavany Jesosy Kristy tompontsika ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Androany araka ny almanaka antsika dia andro babaka ho an'ny diakono, fa eo amin'ny perikopantsika kosa dia miresaka ny amin'ny raharahany sakramenta, ka hitantsika eo amin'ny vavaka collecte zay tahony pastora ao amin'ny alitara. Fa hoy ny voalaza ao, noho ny fahasoavanao lehibe zay tsy hainy vavanay lazaina, fa nomenao anay amin'ny alalan'ny zanakao ny filazantsara sy ny sakramenta ho fampiononana sy ho famelana ny helokay. Izany hoe ao dia ao amin'ny fanandrifiany amin'ny raharahany dekona ity andro ity miresaka ny amin'ny hasarobidiny sakramenta masina izay nomen'Andriamanitra antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany. Inona moa no ifandraisan'izao texte anjaratsika anio izao amin'ny raharaha sakramentaly na ny andraisantsika ny fahasoavana ao amin'ny sakramenta? Inona ny ifandraisan'izany? Ny mpianatry Jesosy izay resahana amin'ity fotoana ity efa zatra niara-dalana tamin'i Jesosy, nandreny teniny isan'andro nahita ny fahagagana ary tsy nisy zavatra nahory azy. Efa nanaovan'i Jesosy hafatrafatra lehibe tamin'ny fotoana melohan'ny ialana, fa hatramin'izay ianareo niaraka tamiko, moa misy zavatra nahaory anareo va? Fa moa nahasakana ny mpianatra hitaky tamin'i Jesosy va izany? Rehefa nahita ny amin'ilay tovolahy anankiray izay nitaky tamin'i Jesosy, inona no ataoko? Handovako fiainana mandrakizay. Dia hoy ny mpianatra tamin'i Jesosy, indreto ary izahay nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao, mba inona no azonay? Amin'ity fotoana ity
fotoana araka nilazany jaona dia fanotelony izay nisehoan'i Jesosy tamin'ny mpianatra, fanondroany amin'izay isehoan'i Jesosy anaovany fahagagana, anaovany famantarana amin'ny mpianatra fa izy no fototry ny fahatsarana rehetra sy ny fahasoavana rehetra, ary ao aminy no ampitobahana sy anomezana izany ho an'ny olona. Ary Petera araka ny voalaza tao amin'ny Lioka, ao amin'ny Lioka 5 dia teo no niantsoan'i Jesosy azy teo amin'ny ranomasina Galilea. Teo ampanaratoana izy, fa tsy nahazo na inona nandritry ny alina. Dia niramin'i Jesosy vetivety alohan'ny sambony. Rehefa avy nitoroteny Jesosy niresaka ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny Israely sy izao tontolo izao, dia hoy Jesosy tamin'i Petera, mandehana latsaho amin'ny lalina ilay ratonao, azahoanao hazan-drano. Ary dia tamin'izay taitra Petera, na dia niady hevitra sy nieritreritra azy izy, fa hainy izany raharahany fanaratoana izany, ka tsy niandro atoandro be nanahary no andatsahana rato any amin'ny ranolalina, mifanohatra amin'ny lojika ny fanaratoana araka izay ahaizan'ny Petera sy ny mpanarato azy zany. Fa ny hazan-drano dia manatona ny marivo rehefa amin'ny atoandro, fa tsy amin'ny lalina. Kanefa dia nasain'i Jesosy handeha amin'izay tsy ahazahoana vokatra Petera, mba hanehoany fa izy mahafaka mibaiko ilay tompony zavatra rehetra no miresaka aminy. Ka dia nahazo hazan-drano be teo koa Petera rehefa nahita izany. Tompoko sy Andriamanitra, miala amiko fa olomeloka. Amin'ity fotoana ity efa niaona tamin'i Jesosy indroa Petera sy ny mpianatra, araka ilay efa notenen'ny anjely tamin'iretsika tamin'ny texte tamin'ny alahady, lazao amin'ny Petera sy ny mpianatra fa any Galilea no iaonako aminy araka izay efa nilazaiko tamin'izy ireo. Ary tena niaona tamin'i Jesosy, niaona tamin'ny mpianatra tokoa Jesosy indroa, tsy latsaky indroa, ary ity no fanotelo. Fa izao zatra ny miatehatra amin'izay hainy tanany atao Petera, zatra miatehatra amin'izay hainy tanany atao Petera, ka tsy afaka hanatena vokatra ivelan'izay hainy atao. Ary io no nitenenany tamin'i Jesosy rehefa niteny Jesosy hoe ny zanak'olona dia hatolotra eo ampelantanan'ny mpanota ary omboany amin'ny hazo fijaliana. Dia ho Petera, sanatria aminao zany, tsy ho aminao zany, fa na handao anao aza ny olona rehetra, zaho kosa hiara-maty aminao. Fa tsy zany Andriamanitra Jesosy, tompony zavatra rehetra. Ka dia nandeha Petera, niteny tamin'ny mpianatra, andeha narato aho. Ary dia hoy ny namany, ianao aza zay mpitarika anay, everina lehibenay, mandeha ka vao maika zahay. Ilay asa efa nampandaozan'ny tompo azy, araka ny voalaza amin'ny Lioka 5, nampandaozan'ny tompo azy, fa hatramin'izao ianao dia olona kosa no azonao, ataoko mpanarato olona ianao. Handao ny haratony Petera. Fa ity hiverina indray izy. Heverin'ny Petera fa mahavita ny amin'ny tenany izy na mandao azy aza ny tompo. Ary dia indro izato lehilahy lehibe maromaro nitanjozotra indray nilanja ny aratony ho any amin'ny ranomasiny Galilea. Mpianatry ny tompo ireo, iverina amindray izay nahazatra azy teo aloha. Ary rehefa nandeha dia nampiasa ny fahaizany tokoa nandritra ny alina, fa tsy nahazo na inona. Efa adininy trondro angamba ny fofon'izy ireo. Ary dia tsy naomby ny fanaratoana. Nanahisotra akanjo mihitsy
Petera tamin'izany araka nitantsika ery amin'ny andinin'ny faraparany rehefa nilaza jaona hoe ny tompo iry dia nisikina akanjo Petera. Izany hoe nateaseho ny Petera fa haiko ity zavatra ity no fivelomako, ity no na teto na lehibe ahy, haiko ity zavatra ity ary tsy maintsy mahomby aho amin'izay ataoko. Fa tsy nahomby Petera amin'izay natao. Ny zavatra inona moa no ambarany zany araka izay nolazaina teo? Ifandraisana amin'ny sakramenta. Ny sakramenta amin'ny raharahany sakramentaly dia ao ny mahasakramenta ny sakramenta dia ny ahitana ilay zavatra hita maso tandindona ny amin'izay tsy hita maso. Izany hoe anomezan'Andriamanitra zavatra hita maso ny olona mba hananana fanantenana ilay tsy hita maso. Ka ny rano izay hita toa fanadiovana tsotra tondraka eo amin'ny batisa dia niraisana ny fanasana sy fiterahana indray amonoana ny Adama ela amin'ny mahampandova otantsika ka iterahana indray ho olom-baovao, olo ny fanjakan'Andriamanitra. Ary io no ametrahany Lotera fanontaniana amin'ny fotom-pianarana kely ka ilazana hoe ahoana no avy tany rano zavatra lehibe toy izany? Dia hoy izy hoe ny rano tsy mahavita zavatra lehibe toy izany tsy akory, fa ny rano miombona amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny didin'Andriamanitra. Inona izany tenin'Andriamanitra izany sy didin'Andriamanitra izany? Dia ny tenin' Jesosy Kristy tompontsika hoe izay mino sy atao batisa no hovonjena. Ary ilay baikony mandidy hoe hanao batisa ny olona rehetra. Io tenin' Jesosy io toa teny tsy hita maso kanefa nolazainy fa hampandova fiainana mandrakizay. Ary dia toy izany koa ny raisintsika eo amin'ny sakramenta ny fanasan'ny tompo. Betsaka no indraindray manazimbazimba ny sakramenta ny fanasan'ny tompo amin'ny fisotroana ny divay sy ny fihinanana ny mofo, ary mandresy lahatra sy mampirisika namany hisotro divay betsaka satria efa nampiasain'ny tompo izany ka tsy fahotana. Satria nampiasain'ny tompo izany sy ny divay rehetra no mahazahoana famelan-keloka. Fa ilay miombona amin'ny didin'Andriamanitra sy mikambana amin'ny teniny izay nolazain'i Jesosy, sotroinareo ity, haninareo ity ho famelan-keloka ho anareo. Toa zavatra kilalao indraindray eo amin'ny fiainana kristianina izany. Anadinoan'ny kristianina ilay nanorina sy nanao azy ka te hieritreritra ny amin'izay azo ny atao ny amin'izany, miezaka ho masina sy ho tanteraka kanefa tsy ahazo izany ratsy izay nataon'Andriamanitra. Eto amin'ity texte ity ary izay ary eto dia hitatsika amin'ny fiatomboana amin'ny leksiona izay novakina araka ny Joba 7:20 eo, fa ary ao ny filazany Joba fa hoy izy, kanefa raha izaho dia fantatro fa velona ny mpanavitra ary hitsangana eo ambonin'ny vovoka izy. Ka na dia ho levona rehefa tonga ny fotoana alevonan'izao hoditro izao, ny masoko mihitsy no hita. Ahoana moa no anantenan'ny maty, hananan'ny maso, hananan'ny maty maso hijery, moa ny masony rery va ny sisa ho tafajanona tsy ho tratry ny loha, fa ny vatany ho tratry ny fahalovany. Fa izay lazain'ny Joba dia ny fahiratana ara-panahy ao aminy izay fanana ny firaisanaina amin'ny tompo. Izay rehetra mahita an' Jesosy fa izy ilay zanak'Andriamanitra tonga nofo ny rahana hamonjy izao tontolo izao no manana fahasambarana sy fiadanana
eo aminy. Ary io no tiany Jesosy hanana ny mpianatra eto ka isehoany aminy any am-panaratoana. Tsy hoe tsy fantatry Jesosy ny momba ny mpianatra sy ny aiany sy ny fanahina betsaka ao aminy. Fantatry Jesosy tsara izany. Ary eritreritra izy ireo fa tsy ho hitan'i Jesosy raha nakany amin'ny ranomasiny Galilea izy, kinanjo hitany ny tompony. Ndray andro raha fonom-bola kely mpianatra tamin'ny EPP tamin'izay fotoana izay, ny ankizy rehetra rehefa amin'ny atoandro dia mandeha mandro, milomano zany, mandeha milomano. Fa dadanay tena sarotiny loatra, ary zahay tsy mba mahazo miara-milomano amin'ny ankizy any amin'ny ranobe, fa mandro amin'ny rano ampandroana ao an-trano ihany. Dia ndray atoandro dia vao vita ny sakafo dia nanao maimaika be aho, dia modina nylalaolalao kely ao tokotany dia lasa mitsoka dia mba hilomano miaraka amin'ny ankizy. Nisy namana anankiray izay narahako avy ataoriana, nenjehako mba zokizoky lehibehibe. Gnanjo izy niazakazaka dia tsy tratrako. Lay miampita makeo amin'ilay farihy izay filomanosany ankizy rehetra alohan'ny anatra, dia misy tetezana izay hazo boiron kely no ampitana eo. Za tsy mba zatra n'izany satria tsy mba mandeha alehan'ny ankizy rehetra tahaka ny any ambanivohitra. Dia niampita teo aho, raha vao niampita nefa dia latsaka tao anatin'ilay kanalina lehibe izay lalina tokoa. Tao za mbola tsy mahay milomano, tao nilentika tao, soa ihany fa nisy olona mpiandriomby teo akaiky teo izay nahita ahy, ary raha tsy zany dia maty tao anaty rano. Afaka kelikely taoriana n'izany, zaho manany akanjoko sy ny kilaoty teo an-tanety a, miandry miamaina azy, iny dada ny poitra tampoka. Ay ny raiko mahafantatra fa nandositra azy aho. Ary dia poitra tampoka izy a, ary dia nahita ahy eo mitanjaka eo ivelany. Vao nahita azy aho dia natahotra. Izany hoe izay tao anatin'ny foko tsy nitahotra ilay nahafaty ahy teo, saika nahafaty ahy, fa nitahotra ny okapohana. Niezaka aho ahamaina ny akanjo, fa tsy nety maina ny akanjo, fa tonga dia nanjombona koa ny andro avy eo. Tao am-pianarana, tsy niditra tamin'ny fianarana ny saiko, fa tamin'ny akanjo lena eny akoditro ihany, mandra-piravan'ny sekoly. Vao tonga tany an-trano aho dia hitako ny raiko miandry ahy eo am-bavahady. Tomany avy hatrany aho ka nilaza hoe, efa maina dada, efa maina dada, efa maina dada. Izany hoe ny akanjo lena no tao anatin'ny saiko, fa tsy tia fahafatesana, saika nanjoa. Indraindray isika dia mieritreritra ny hita maso, fa manadino ny tsy hita maso izay naniran'Andriamanitra ny Jesosy hampandovatsika ny fiainana mandrakizay. Ka mieritreritra isika fa manadino ny momba atsika izy ka tsy mahalala ny alehantsika. Dia tahaka izany Petera. No heverin'ny Petera fa ho fahafahampoa ho azy ahitany fiadanana ny fiverenany indray amin'ny aratony sy izay ataony, ka nitaomany ny mpianatra namany. Fa tsy io no lalana, tsy io no lalana. Hoy ny Tompo, izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ao aminy ny fiainana. Mety hahafaty anao, ny mety ho lalana izoranao, izay heverinao ho lalam-pamonjena, hiverenanao indray amin'ny lalam-pahotana tsy ankasitran'Andriamanitra. Andriamanitra mahalala izay mety atao aminao, ary izany no iantsoany ny mpanota hanatona azy mba handova fiainana mandrakizay. Dia hoy Jaona tamin'ny Petera, ny tompo iry. Raha tsy ny tompo tsy mahay maneho fahagagana, toa manaraka ny sitrapon'ny mpianatra ihany ka nanome hazan-drano ho an'ry Petera, na dia tsy izany aza no lalana,
fantatry ny tompo fa io no ianteheran'ny fony petera nomeny valiny any izy ho an'ny sakafo an'io satria io ny fanontaniana anaka manakanina va ianareo apetran'i Jesosy ho hipetraka tsara ao anatin'ny sain'ny mpianatra fa moa mietehatra amin'izao hita izao va ianareo mandalo izao rehetra izao sy izay rehetra momba azy ary mitarika ho amin'ny tsy fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra indraindray zany fa izay mahita an' Jesosy Kristy no hanana fifaliana sy fiadanana dia pahatserovin'ny Petera sy Jaona amin'ny olona ary araka ny asan'ny apôstôly teo ny aminy nasitranana ilay lehilahy anankiray ka na dia tokony alemy tanteraka aza dia natsangana nomena hery dia hoy izy ireo hoe ilay Jesosy izay nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana no nampitsangana io lehilahy hitanareo io ry havana manangana anao ny tompo amin'ny tiany io ity aza metehatra loatra amin'izay hita fa manantena kosa izay tsy hita dia ny fiainana mandrakizay izany no fototry ny finoan'ny kristiana izao rehetra izao dia mamitaka mihitsy ho inirantsika mamitaka mihitsy izao rehetra izao fa ny mamy dia mangidy ary izay tena soa tsy ao ka dia izay rehetra mahita an' Jesosy amin'izany anefa no manana fiainana mandrakizay voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay azy hatramo taloha indrindra ho azy mandrakizay amen raiso ny fitahiana fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izoko mandrakizay amen